eto no ny teny tsy indray mandehana indroa andray matoa andro rajelona mba miangavy anao atompoko mba milela-paladianao atompoko mba avoay ireo gadra politika ireo alohan'ny élection présidentielle fa raha sanatria misy manjoan'ireo any ampigadrana any dia tompona ndraiky raha-tanteraka ianao sy mampisamby ary tsy afenina fa tohana de tohana ny fo satria tena nangalazainy hoe mpiara-mitolona mihitsy e mpiara-mitolona no nandao ary malahelo ary hitovizako ary fandraisako amin'ny malagasy rehetra mpiray-tany razanamiko ny zavatra nahazo sy nanjoa any nidonia io maraina io hiezaka ny anao fahatserovana zany Ramatoa zany Ramatoa pour dire hoe vehivavy lehibe on va dire zany amin'ny teny malagasy raha any c'est une grande dame par ses convictions, par ses valeurs, par les valeurs qu'elle a voulu défendre. C'est une vraie militante. Et je dirais même battante. Ary tena hoe tsy namela mihitsy espace na de 1 millimètre carré ara ho amin'ny fanararaotana ny fananany mpiray-tanindrazana aminy izany Ramatoa zany. Ny tenako manokana de anisan'ny olona mankafy an'io nosy be io, Elville. Betsaka ny zavatra nataoko tao ary zay le tsy mbo tenenina hoe entina hirerehana fa ampisehoako anareo hoe betsaka ny zavatra vitako tao ary betsaka ny olona mahafantatra anah ao. Betsaka ny namako akaiky ao anosy be ao ary tsy afeniko anareo fa nisy fotoana tena hoe ody any Madagasikara de hoany Dego fotsiny sy nosy be. Mbola moramora moa frais tam'izany. Ny première classe 2000 francs. Tam'izany 3500 ny FF en francs français. Zany eo amin'ny 14 millions, 15 millions eo zany, 18 millions. Ny première classe. Tsy tena hoe tsisy dikany amiko zany tam'izany fa tena teneniko mihitsy tsisy dikany zany tamiko tam'izany. De mahatsiaro ny Sabedanikalo aho. Mahatsiaro ny laoka miaraka amin'ny Sabeda ny Nosy Be. Mahatsiaro ny soirée ny Nouvel Hôtel ny le akaikin'ny Grand Hôtel io zany ny zoma ariva angambany izy iny raha tsy diso non lakamisy ariva. Dia ny zoma maraina amin'ny 4 maraina na amin'ny 5 maraina mitsaka vedety hoy filazanay azy. Mandeha miampita, mandeha makany Nosy Be, mandeha mamonjy ny soirée amin'ny vera plastika fanena amin'ny Ray aman-dreny Portos, ampy Portos. Namako zany hoe fianakaviana Zara, fianakaviana Asanali, fianakaviana Roger Vahiny, Boboul, docteur adiniko ny anaran'izy iny le SVM iny. Maromaro izao. Tena hoe tena
Ary tao anatin'izany koa ny anisan'ny nahafantarako ny nidony. Tiako tenenina hoe ary rehefa mitolona izy de tena courage hoe au moins mba tsy irery satria tena anisan'ny tena nitolomako io fangalarana tany alain'ny vahiny tany malagasy io. Hanao fanginana kely 2 minitra isika atsiarovana niny nareo afaka manoratra hoe fenoy soratra tsotra fotsiny ndray hoe tsy rariny. Zay ihany ny soratanareo mandritry ny 2 minitra zay satria karazana hoe pétition zay eto amintsika eto tsy rariny ihany ny tedavina soratanareo ao anatin'izay 2 minitra zay atsapahantsika hoe tena voadona isika satria tena za aloha mahatsiaro hoe voadona akaiky ary maro ny malagasy voadona na lavitra ary. Lazaiko eto tena lazaiko eto nareo zay mpanaraka anay eto tena samby na heninareo raisiko vavolombelona nareo fa tsy ndray mandeha na indroa ny teny an'inga Andry Rajoelina teto hoe avoay ireo gadra politika ireo avant ny élection fa raha misy manjoan'ireo hoe maty any ampigadrana na maty reo olon'ireo de tompony nandraikitra tanteraka ianao. Tena ny teny an'izany tsy ndray mandeha na indroa. Ny olona ho afaka miataka fotsiny avy eo fa ianao de ho tompony nandraikitra tanteraka ary tsy ho zakanao zany ary tsy ho zakan'ny taranako mihitsy izany zavatra zany. Tena teneniko zany tsy vita ny teny teto amin'ity fandaharany ty tompoko fa nanoratra ho anazy mihitsy tsy ndray mandeha na indroa na intelo nanoratako an'izany izy fa ao aucun moment zavatra hafa izy mamaly fa zay zavatra zay tsy namaly izy. Zay ny teny fampidirana anginitsika 2 minitra. Misaotra betsaka amin'ny misaotra betsaka amin'ny fizarana ny hoe tsy rariny fizarana alahelo aza misasatra manoratra hoe tsy rariny izay no tenentsika androany. Tena tsy afeniko fa tsy za moa tsy de manomana zany hoe rehefa misy zavatra ohatran'itony fa tena hoe ny saina sy ny fo ary mifanano miaraka androany tena mba ialako tsiny aminareo zany la ohatra hoe mety misy santimaka miainga amin'ny zavatra zay ho lazaiko eny sy ny ana ary fonako sady satria eo anelanelan'ny hoe tezitra surtout zany sy ny malahelo ny tenako ary tena hoe tena tesendotra tena en moi zany je vais vous dire il y a ce côté de révolter, j'ai envie de une révolution doit se faire zany pour ne pas dire hoe révolte fotsiny zao tena andy izy zany tonga am'izay le zavatra satria tena tsy rariny ary tena tsy rariny. Ndao ara anomboka ny fandaharantsika. Milaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa nahavita zavatra tamin'ny firenena. Io zao pirofo anankiray tokony ho tsapa malagasy tsirairay aby mihitsy na inona firehana politika misy anao tompoko
nisy olona zay a ny teny no mifatezerana ihany koa rehefa nahita ndraiky le olona tsy manan-katao andeha hifidy any andry rajelona. Tsy haiko na manaraka ahoana zay olona zay na tsia fa nanozona mihitsy zay olona zay, nanozona izy. Zao ny teniny hoe tsy arary eo nga tenisany, azafady ifonako tompoko a, tsy arary eo nga tenisany, dita tenisany, nanjoa tenisany. Nanozona zay olona zay a. De natsika izy fa maninona kosa ho ana ianao manao an'ireny a. Zaho ozy izy président tena tsy afenako anao. Fa zaho ozy izy a faritra iva ny ezaky ny ho tafita ozy. Ary zavatra tena nelako mihitsy reny hoe fidina amin'ny fanahiko sy ny saiko ozy izy. Hitako daholo ozy izy ny zavatra ataon'ireo ety Anosy Be sy Anosy Zato ety. Mpivarotra ozy zao ary tsy fantatr'ireo ny compte fake. Fa compte fake ozy io soratako io. Compte fake io soratako io ozy izy. Io anoratako anao. Fa aleo tsika amin'ny WhatsApp miresaka ozy izy. Manozona ozy izy satria président na hôpitaly erane eto Antananarivo ozy. Fa tamin'ny herinandro ozy izy. Efa maty le havanay ozy. Efa maty le havanay. De mody tazonin-drareo amin'ny appareil eo. De se mividy fanafody zay fa presque 2 millions mahery. FMG sa ariary a? Non, FMG ozy izy. De niraisan-drareo tsara le fanafody. Afaka tsy sasakadiny ozy ny déclareny hoe maty le havanay. Et sur le coup, voadona teo hoe maty le havanay. Fa aveo zay ny eritreritra hoe ahoana moa zany momba an'le fanafody. De rehefa tafiditra tany anaty morgue aloha izy le razana de nangataka an'le ambin'le fanafody zay. Fa tsy azonay le izy ozy izy. Antananarivo zany ozy izy. Inona ny tiako hiviana? Raha misy capitale mondiale momba ny Vany de Sambava. Manontany ny olona ny Sambava manahoana ny hôpitaly any aminareo. Raha misy ny toerana mandray tourista maro indrindra eto Madagasikara de Anosy Be. Anosy Be, Elville. Dia rariny ve raha avany Anosy Be, Elville zay ville, première ville touristique de Madagascar. Na de fieritreretana fotsiny ara hoe raha misy tourista sahirana ao Madagascar amin'ny aretina. De tsy amenatra ve ny apiditra an'ireo olondreo any amin'ny hôpitaly gasy, malagasy. Azonareo eritreretina ve zany hoe tantaraiko anareo teo hoe miainga mepita adiniko moa le anarana fa patse iva tompoko le miala eto mepita ny ranomasina zany e. De mitsaka vedety ianao zany e. Mepita makany Anosy Be. Savolaina ihany ianao. Vao tonga avany. Ankify. Merci Rakoto. Mepita kify ianao mitsaka vedety ianao. Sitraponao nandeha hoany amonjy soirée any Anosy Be satria zany ny tradition, zany ny tena filinina tamin'izany ny Ismaël Digo, ny Sabotsial
nosy be. De maraina ny lahady mipita verina mandeha mody dego. De mba azonao eritreretana ve zany hoe première ville touristique de Madagascar. De mbola entina teo anivorano makizony maty. Entina ho an'ny dego nay ty olona maty, olona marary. Efa ngamba ny 40% ny kapasité ny sisany no sansany mety hoe avelona azy. Fa 60% zany efa very. Efa nisy ny tsy paipaika natao lidsi ny ainga taty andafy. Nisy mifanampiany olona tany a Madagasikara. Nandohalika sur scène ngiaoaoa ny angavy an'le filoham-pirenena hoe mba avoay tompoky nini. Nitaraina zanaky nosy be ray manontolo. Ifleurir Kotomalala teto tena ny teny mihitsy ary apitaiko amitsika malagasy mpiray tanin-drazana amiko zany. Teto no ny teny tsy indray mandeha na indroa. Andriamatoa Andry Rajoelina mba miangavy anao a tompoko, mba milela-paladia anao a tompoko. Mba avoay ireo gadra politika reo alohan'ny élection présidentielle. Fa raha sanatria misy manjoan'ireo any ampigadrana any dia tompona andraikitra tanteraka ianao. Sady mbola narahako soratra izany satria ananako ny telefona ny zay ny tombontsoa anay mpanao gazety afaka amin'resaka amin'retraretra zay. Tsisy afaka manakana anay am'izany. Ary izay indrindra no nafahako nanoratra taminy misy proof zany ao anaty telefoniko. Nanoratra taminao atovolahy fa tsy namaly ianao na indray mandeha azy. Tompona andraikitra tanteraka zany ary resiko tompona andraikitra ao anatin'izao zavatra mitsango zao reto olona telo reto. Fatako tsara fa ny premier ministre tsy afaka manapaka hoe amoaka ny nidony. Fatako tsara fa tsy tamin'ny andro ministry ny fitsarana no nisy an'io problema ny nidony io. Ka na eritseritra raha ministry ny fitsarana amoaka an'io, tsy izy ny tompona andraikitra amoaka an'io. Dikan'izany tsy misy afa-tsy olona efatra ny tompona andraikitra amin'io. Voalohany indrindra ministry ny serasera tokony teny hoe mba aoka kosa fa mba artiste io reto. Faharoa tena io tolona nataony Ramatoa ny nidony io. Encore une fois c'est une grande dame. Ary io zavatra io tokony anaovana marche blanche mihitsy. Naiza grande ville ao Madagascar. Misaisir ny communauté collectif des candidats zany. Misaisir ny reto plateforme de médiation reto zany. Rehefa tsy etsiky nareo reo de tsy aninitsy nareo zany. Marche blanche no atao fanao zany aty andafy aty satria le olona c'est une grande militante et c'est une battante aussi en même temps. Marina mihitsy. Faharoa, ny tolona nataony zazavavy io madama io, dia resaka accaparement de terre. Efa navokako teto tamin'iny volana novembre. Nandritry ny ray volana nanao sensibilisation teto hoe olodera mivarotra ilona, mivarotra tany amin'ny vazaha zay mody atao concession. Anisan'ny tolona nataony ny nidony zany. Ary rehefa nigadrainy zalany ny nidony dia autoroute ry zalany nanao azy avy eo. Satria lasa natahotra ny olona. Tompona andraikitra voalohany zany Lalatina Rakotondrazafy, Pierre Olodera, Mamy Ravatomanga, Andry Rajoelina. Tompona andraikitra amin'io nareo satria tsy malala. Fa tsisy gadra politika na hoe misy gadra afaka avoaka ka tsisy akory. Angara Ravatomanga. Hatramina pension alimentaire raha tsy maintsy mandalo amina olona ray. Amina divorce any ananany.
Lalatiny, Pierre Oldera amin'ny tany. Satria Pierre Oldera ny anisany manome concession am'ireo vazaha ao anosy be reo. Miditra ao anaty kitapom-bola mpanjakana ve zany? Epsilon miditra ao, vola kely miditra ao. Fa nahoana moa ny taninay mena vazaha ozy nini? Fa maninona tsy zay malagasy no afaka manao eto, zay koa ny mba mahavita hotely. Satria le malagasy tsy matoratoraka atao amin'le corruption. Tompona ndraikitsy nareo. Io zany, non seulement le olona zany première ville, le nosy be, fa tsisy ninona foto-drafitra ataonareo. Akoatran'ny makany, le za tsy miteny André Rajoelina makany tanina izao, fa ny zavatra mitranga ao, dia ny vahiny ny priorité fa tsy ny tompo-tany. Taka ny zavatra mitranga any Haïti. Exactement. Ny tompo-tany any Haïti, dia voatery mitsoka any États-Unis de lasa chauffeur taxi. Satria tsy mataty an'le tidijadona amin'le firenena. Ny tompo-tany avy any nosy be, avao Madagasikara, zay mba manamanam-bola rehetra, voatery miala ao Madagasikara, lasa manao livreur aty andafy, raha mba manam-pahaizana indray dia alondro zareo mampianatra aty andafy. Zany ny zavatra mitranga. Mba nanao intervention ve vice-président présidente-ny Assemblée nationale. Oui, monsieur le président, mba avoy fa mamampalahelo ny nidony. Ny zavatra hitatsika de tena nandohalika mihitsy. Oa. Promettre Andriamatoa André Rajoelina tam'izay hoe avoaka. Io izy io, avy any ampigadrana ny Stomina, de entina andeha tsabona any Dego, Antsarana. De na de hoe mba fetsaram-bela tsy fotsiny hoe, ahoana ny zany, mahamarary, hoe le raha maty eo ny sanatria ohatran'izany, tena metsika ny tonga de accusen'ny olona hoe tompona ndraiky, ary efa sarangany hélicoptère. Hitondra azy malaky aty Antananarivo na ao Dego zany. Efa nanomboka herinandro io alertiny engy. Na de le mpitsabo ao amin'ny prison raha ve tsy mba miantso hoe, na zay mpitsabo tany, za moa tsy mihina mety misy mpitsabo ao. Miteny hoe, misezira ministra na misezira ny tseko. Ory zalahy. Tiany ka ho lasy ty olody ahita loza amity tsika. Raha tamin'ny toeran-kafa zany na tamin'ny firenena hafa, de fa ninoko marimarina fa teny an-dalambe ny olona. Zay tena inoko marimarina fa efa teny an-dalambe ny olona. Ka na basy hipoko ao, na tafondro hipoko ao, tsy voasakana. Surtout am'le toerana, satria nosy be io olona endry olona. Fa rehefa mihetsika koa ny ampipondrao, tsy voatananao nosy be. Da zany tsika eo am'izay tsika zany. Antsa, izao zavatra zao zany, ty misy zavatra. Misy olona ny ato masa manoratra mihitsy hoe fa za moa tsy amerina an'izy fa vakio daholo ny commentaire eo. Tena marina ne zany. Misy zavatra oatra zao tokony afantaranareo mpanaraka ana. Rehefa ianao zany vakio ny soratra masina, rehefa ianao ny tian'Andriamanitra ho pitehana, de zao ny zavatra teneniko anareo. Arindro ny fonao. Zany hoe meny foletika ianao, ary tsy manana mihitsy ianao zany fo mitepo fitiavana, mitepo alahelo. Fa de ohatran'ny hoe sady memy pouvoir ohatran'ny hoe matanjaka be ianao zany.
Ary rehefa tonga am'izay foletika zay ianao, de meny an'le pouvoir matanjaka, ho potika ianao zay. Sinina voalohany afantaranao malagasy, ho potiky ty fitondrany ty. Averikany, ho potika io fitondrana io. Zany efa miteny, mbola miteny hoe, ny resaka papasolo député. Tsy matimaty foana iny rangahy iny. Zao teneniko anareo. Député amin'ny Faratsio izy. Raha tsy diso Lalatina avy any Faratsio koa. Raha diso de mba za teo efa saky nitomany mihitsy mahery mamindrazana. Noho inareo fotsiny iny tsy latsaka ny ranomasoko satria tena teneniko anareo fa anisan'ny olona tiako ny tolona nataony, na de misy fotoana ary zay mena-damy fandona, satria tsy mitovy ny hevitra. Izy tena hoe tena mafana ray izy sady mafana fo am'le zavatra tao za zany miteny anazy moramora ihany ianao ranabava, miazakazaka be ianao zany. Tsy mety ozy ranadava, za ozy izy tena tsy anaiky mihitsy na ho faty ary za ozy izy. Zay mihitsy ny teniny. Na ho faty ary za, tsy anaiky ozy. Hoe any am'izany io député solo. De zao teneniko anareo. I Lalatina Rakotondrazafy ministra tany avy any Faratsio. Papasolo député any Faratsio. Misy zavatra tena tsy napozina satria izy mako nalevinao Ambatondravavy ao amin'ny tokotaniny ihany zany, zay mifangatahany. Fa ny fianakaviana zany amin'ny député Faratsio azy dia mitondra anazy tany Faratsio. Misy zavatra tsy napozina ary vao maika nanoana sy namelona ny fitiava-tanindrazana tao amin'ireo taranaky sy ny fianakaviany Papasolo. Tsy napozina. Mety tsy fantatrareo izao. Papasolo de député IRD, Andry Rajoelina zany. Papasolo de anisan'ny natsapa hoe tsy mety zao fanararotapahefany zao, tsy mety zao misy araky ny lazainy Cyril Rasambozafy hoe zay koa ny mba mahity. Misy olona koa manao tsy maty manoty eto amin'ity fireneny ity, aza atao tonga am'izany zay fa manomboka eto zay de hietsika. Sorananga Cyril Rasambozafy sy ny zanaky ny Sud-Est izay zavadray. Fa i Papasolo zany avy ato amin'ny IRD, zany hoe Andry Rajoelina iringiriny, vice-président ny Assemblée nationale pour le compte d'Antananarivo. Fa tsy nanakana amin'ny Papasolo zany nanaraka ny mouvement chemise fotsifotsy. Zany hoe fametrahana famarinana sy ny famasina ny firenena. Tsy tatiny loatra ity alatsalatra, tsy tatiny loatra ity fanodikodinana, ary anika na izy raha tratra ihany koa ataony reto namany amin'ny resaka répression sy amin'ny resaka extorsion sy redressement fiscaux. Nefa ity rakaty de anisan'ny olona mando etra ara-dalàna. Mifindra tato amin'ny lobaka fotsy izy, na tato amin'ny mouvement lamba fotsy, de raha ny tokony tena izy zany, rehefa nentina, zany hoe mpifidy azy zany, IRD. Mpifidy azy zany, mapara. Mpifidy azy zany, olony Andry Rajoelina. Hitapoky hitam-pirenena nefa rehefa tao amin'ny Assemblée nationale, député Papasolo tamin'ny farany teo, lahatra niaraka tamin'ny IRD sy ny député, manohatra ny fitondrana izy. Tsy nieritseritra mihitsy zany reto fianakaviana hoe ity papanay neka ho deraina, ankalazaina, omena voninahitra rehefa tonga ny Faratsio. Lasa ny fianakaviana nitondra ny razana nakany Faratsio. Tianao ozy nareo ny zavatra nitranga. Nanaovan'ny olona et d'honneur, pratiquement 1
à 2 kilomètres amin'ny akavisakavanana alohan'ny idirana ny Faratsio. Zavatra mbola tsy nisy tao Faratsio zany hoy ny vahoaka amin'ny Faratsio. Satria inona ny antony? Nanao soa ary olona mahitsy mpapasolo. Satria inona ny antony? Nanao soa solona mahitsy ny nidony. Satria inona ny antony? Nanao soa solona mahitsy Kristina razana mahasoa. Satria inona ny antony? Nanao soa solona mahitsy Hermanana razafy maefa. Satria miteny efa maty reo olona ao. Fa zay olona mitsefatsefaka zany, aloha zay ny fitenenana azy, ka miaro ny rariny sy ny hitsiny, miaro ny fananany malagasy, miaro ny taniny malagasy, tsy nafidirina nandray fitondrana Andriamatoa Hermanana razafy maefa satria misy antony ngeda be tao. Mipetraka ny iaho hoe volam-panjakana ihany lanindreto anaovana an'ity élection ty. Fa ny ankoatran'izay cause bobaka. Iza moa ny afaka migarantira ny contraire an'izay? Tsy misy. Satria ingama efa tsy hiditra am'izany mihitsy. Fatany loatra zany hoe migadra politika zany. Efa nigadra politika iny rangay no ferovana ny tanin-drazana. Efa voafafa ny grenady teo Analakely teo amin'ny 13 mai. Dikan'izany tao anatin'ny pratika ny Senat efa hitan-dralahy hoe ty tsy anintsy ty tsy angalatra ty tsy anodiny ty. Dikan'izany tsy mena an'ity ny zavatra fa midorororo. Ozy lalatina rakotondrazafy. Ka jereo tokoa nefa fahatsora le ranga. Efa ataon'ny olona tengenan'ny olona eny ambony lohany. Mbola tsy samy teny ihany izy hoe nahazo menasy ne za tao. Namoronana tantarana coup d'état ne za tao. Misy mampatsiahana dinina Ramarsone. Adolo mampatsiahany olona. Ramatoa Kristina razana mahasoa miezaka mametraka hoe alotsika ny ino ty izy tao? Misy an'le teny gasy zay hoe ilatona maninona moa izy tao. Hoe il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Hoe mametraka zavatra mba mety zany eken'ny retraretra. Raisin'ny retra adversaire. Inona zavatra mitranga am'izao tao zao? Hoahongana ilay ramatoa. Hosamborona ilay ramatoa. Inona zany ny dikan'izany ry malagasy avako? Zay isavorovoroana kilatona. Satranao lalasoa. Isavorovoroana kilatoana. Zay le tiako tenenina. De zay olona retraretra zany miezaka iaro ny malagasy. Torahana grenade ery amasom-bahoaka ery. Potehana ery amasom-bahoaka ery ny tomobily nga Air Journal Mampianina. Ny tomobily nga ny Ray aman-dreny Marc Ravalomanana. Inona ny dikan'izany? Maprisika nga Ravalomanana Richard. Vonoy. Raisina ndraikitrareo vahoaka izay mitonatona ny an-dalambe eny. Manengelina ny fitadiavanareo. Taiza nisy olona aprisiana anao teto ambonin'ny tany hoe mpitondra fanjakana tompoko. Maprisika n'olona anao désobéissance civile na isininy atao hoe guerre civile. Taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany. Encore pire hoe gendarme tompoko. Eo ny sariako ny sainao. Eo ny sariako anareo. Malahelo ny olona nosy be daholo zany. Mialatsiny fa manjary tsy mety le izy tsy azo kraisina satria occupé daholo le zavatra rehetra. Ka izay zavatra ny sariako aminareo hoe collectif des candidats. Fotoana io.
Alefasy ny helikopteranareo eto aty Antananarivo ny razana tompoko omemboninahitra ary eto eo amin'ny 13 mai. Zay ny fomba fanao satria c'est une grande dame, c'est une battante. Je vais même jusqu'à dire hoe symbole ny tolona iny Ramatoa iny. Symbole an'izao tolona izao i Ramatoa Denis Ninia. Ary na izy io ary ao Ampodimandry ao maniry an'izany ary tena teneniko zany. Mivondrona ianareo artiste. Fa raha zavatra nefa hoe mandonatra any amin'ny artiste zany. Efa zava-doza. Alefasy ny helikoptera ho an'izay manana helikoptera. Mivondrona am'izay nareo 12 lahy. Apetrao tsara ny plateforme de médiation. Ny vahoaka ny société civile raisy ny andraikitra tompoko. Tonga ty le fotoana, tonga ty le ora, efa nytenena ary za zao no ny teny hoa azoko avoaka eto zany satria tsisy olona tokony hanakana an'izany tsony parce que là il s'agit de mort d'homme. C'est une grande dame qui est décédée. Et on l'avait maintes fois prévenu, à plusieurs reprises. Ny tokony tena marina nosy be am'izao fotoana zao, am'izao ora tenenako zao, tokony eny an-dalambe daholo. Tsy hoe anapotika fa hommage. Nosy be doit rendre hommage à cette dame. Tokony iondrika anaty an'izany nofo mangatsika an'izany Ramatoa zany, zany vehivavy zany. Ny olombelona rehetra zay matsapa tena fao anatin'ny tolona am'ty fireneny ty, ny tolona ary tena zay mampatokana hoe mahay zavatra Andriamanitra. Mahay zavatra Andriamanitra. Vakio ny publication nataon'ny Real TV fa niadiny tany nalainy vazaha. No anisan'ny tolona nataon'ny Nini Doni. Ary inona zany ny tolona ataontsika menakavy am'izao fotoana zao, miadiny ho an'ny firenena alainy vazaha. Ka mbola atory, fa tsy fo. Zay ny tolona netiny olona io. Raisy tsara ny le parallèle fa anareo mahita hoe tena badada tokoa zany ny eritreritr'Andriamanitra tsy eritreritrao. Kanefa rehefa mandinika ianao de tonga saina anao hoe tena badady zany ragaty a. Le tolona menga ady ho an'ny firenena ierovana alain'ny olona. Hoe alain'ny vazaha zany ny firenena. Azafady tokoa lasa voasera le zahay am'ty zavatra ty.